Alan'ny alakamisy fahatelony volana oktobra taona 2024 manolotra ny arabandray tompoko lasy tompoko vavy ary faly tafiaraka amintsika atao anatin'ny fandaharana zoiteny amin'izao alina izao eny ary efa iny vaovao indray no miaraka amintsika amin'ity alina ity Andriamatoa Razana Drakoto Heriniaina Silofo efa vahiny fandaharana zoiteny ihany ianao mbola zay tena pefloa efa ela zany no nikaranao teto amin'ny fandaharana ary nasaina indray ianao satria misy antony etsonanao indray eto amin'ny fandaharana mba hanehoanao hevitra mazava loatra mankasitraka tamin'ny famalinany fanasana. Ya marina zany arianja voalohany teny dia miarabantsika rehetra mpiaino sy mpijery izao fandaharana izao ary miarabanao manokana ary misaotra ny fanasana amin'ity alina ity. Eny ary amin'izao fotoana izao moa ny tontolo politika, ny tontolo ataontsika hoe eo amin'ny sosialy dia isany malaza be amin'izao fotoana izao ny olana maro samihafa. Raha tsy ahivoko aloha ny vahintsika amin'ity alina ity izy dia filohan'ny Union des écoles privées de Madagascar na ny fikambanany sekoly tsy miankina mpanabe mazava ho azy ankoatran'izay kosa dia filohan'ny tanora team eto Analamanga ny tenany amin'izao fotoana izao ny tontolo politika aloha zany no anomboantsika anazy satria tamin'ity androany ity ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana zay filohanareo nivony team dia nakeny amin'ny CENI nohony hoe tsy mazava amin'izareo ahoana indray no sokafana ny lisam-pifidianana amin'izao fotoana izao zay efa nikatona tamin'ny volana May. Zay ny voalohany. Ny faharoa koa ndresaka Andriamatoa Marc Ravalomanana rehefa nanontaniany mpanao gazety hoe milamina tsara ve nareo anivony firaisan-kinao, nanambara izy fa misy ny ataontsika hoe tsy fitovikevitra ary misy ihany koa ny hoe mety hoe misy fitiavatena kely ary misy ny ataontsika hoe araka ny nambarany moa hoe titikely sy ny sisa ao anatiny dia lasa miteraka tsy filaminana fanaizana tsy zany laza Andriamatoa Marc Ravalomanana filoha teo aloha fa miezaka mandamina zany tontolo rehetra ao anatin'ny fanoerana izany. Ny fanontaniana voalohany aloha tiako apetraka aminao ianao isany hoe tanora team ahoana ny fahitanao aloha an'lay vovonana misy anareo le firaisan-kina, anao ahoana ny herin'io firaisan-kina io amin'ny fiatrehana ny fifidianana? Ya voalohany no mahakasika an'izay fanontaniana zay dia tsotra ihany matoa natao hoe firaisan-kina le izy dia izay mihitsy hoe fiarahana ho an'ny mpanohatra rehetra eto Madagasikara hoe araky ny resaka teo hoe nisy ny valondresaka nataon'ny président tamin'ny vahoaka tamindroany teny amin'ny CENI mahakasika an'izay hoe misy ny disadisa zay misy ao anatin'izay vovonana zay. Tsotra be ny teneniko hoe ny savorovory kilatona ary ao anatin'izay savorovory zay koa nefany ny entina anangalana lesona sy anatsoahana zavatra lehibe. Ny firaisan-kina dia ny tanjona dia tsotra ihany dia manohatra ny fahatrana, manohatra ny zavatra misy ankehitriny zay rahantsika malala ary arabaky tenyle izy fa hoe ny firaisan-kina dia mpanohatra ankehitriny. Zany hoe raha ny tena izy zany aloha na nierijika ny firaisan-kina hitatsika tsara tao anatin'izay fifidianana teo fa fingafinganina amin'ny fomba rehetra zany firaisan-kina zany satria hita tokoa zany le tena firaisan-kina tao anatin'izay ary hitatsika hoe betsaka ny kandida tao anatin'izay législatif zay ny tokony no nanao fa nohony zay firaisan-kina zay dia niezahana no mpitihana no ravana zany mba hatsisiny zay firaisan-kinandreo mpanohatra anivon'ny vovonana firaisan-kina zany. Araky ny teneniko teo hoe ny zavatra mitranga ankehitriny dia araky ny teneniko teo hoe savorovory kilatona ary angalana lesona manoloana ny zava-misy fa ny tanjona dia iray ihany ny edivatsika ny fahatrana, ny fijalian'ny vahoaka malagasy indrindra ny zava-misy ataon'ny fanjakana ankehitriny. Ianao ve tsy mahita hoe misy antoko sasany ao anatin'ilay firaisan-kina mamingana na ataontsika hoe
manaotsika hoe mampalemy ny sasany ao anatiny tiako tenena zany ohatry ny hoe raha misy moa le fomba fiteny malagasy hoe misy manao mpamosavy malemy ao anatin'ilay vovonana firaisakina ya raha tsika malala angambany raha ny tao anatin'ny vovonana firaisakina io a dia mpanohatra tsy mitovy hevitra mitovy raha ny fanabeazana moa zany de hoe olona samy beazina teny anivon'ny fiarahamoniny teny natambatra anankiray raha hitantsika tam'izany a ny raha reo ao anatin'ireo vovonana zay atao hoe matanjaka ao anatin'ireny tsy tentsika zay ohatra hoe ny tim ny asvm ny prositeny zany reo zany a tsy hoe maivana ny ambony fa ireo moa zany no tena atao hoe ao anatiny akoatra ny apm sy ny izy moa zany tsaratafina raha mijery atsika zany asvm zany dia tamin'ny 73 député zao dia anisany nanohatra anazy ny tim ny asvm zay avao amin'ny fanjakana ankehitriny tam'izany ny prositeny dia avy tao amin'ny fanjakana ankehitriny zany hoe misy hevitra anankiroa tena tsy mitovy ao anatin'ny vovonana io a fa no ny tanjona anankiray a dia niaraka dikan'izay zany a ary na raha ny fotoana zay nirahana dia atao hoe foifoy dia ao anatin'izay zany amintsika am'teny zao a dia ao anatin'ny tena fahampivondronana araky ny tenen'ny président hoe tsy maintsy mitady vahaolana izy mampitarika anazy ao anatin'ny vovonana firaisakina anjavonana zay olana mety mitranga ankehitriny hoiteo fa ny tena hoe ayamantsy ao anatin'izay zava-misy izay a de am'izao zany efa miabetsaka aloha zany ny olona efa manomboka ohatrany hoe efa kely finoana ny amin'ny hoe azahoany ny vovonana firaisakina fandresena na ahitana hoe maro anisa indray ao anatin'izay fifidianan'izay no le hoe misy manao an'izay le fikafika hafahafa zay zany ao anatiny ao ka lasa mamingana ny hafa zay tokony hoe andeha eny e raha jerentsika nge mazangany tena be olana e mazanga ihany nge ny tena isy ny olana io e fa ny akoatr'izay a nisy ny fandaminana tao anatiny ohatra manokana zao raha miresaka eto Antananarivo isika ny tim manolotra ny candidat fa ny firaisakina de miara-manohana ny presque zay daholo ary misy koa nefany a tanàna zay to de hoe ny prositeny fotsiny na ny tim fotsiny ao anatin'izay zany hoe ao anatin'le paikady daholo izany ary hitantsika raha ohatra tamatavy fotsiny zao resahantsika tsy vovonana firaisakina no milatsaka fa afa fa ny tanjona ao a de araka le tenenina teo de hoe hiadivana ny fahatrana fasimbany tya Madagasikara tya de izay no mahatonga an'io a miaraka ary mino aho zany fa iravina tsy ho ela ny disadisa zay misy amin'io ary somary diso le tsy hoe somary fa diso le zavatra misy hoe nohony zao zavatra mitranga zao de vitsyndray a no candidat ny lany ny tanàna ho an'ny firaisakina diso zay matoa zay misy a dia irahantsika malala zany ny zavatra nitranga teo a na ny fahasarotany taratasy a fikarakarana na ao anatin'izay fifidianana zay a ny fingapingana maro isan-karazany a mety any am'izany a de mety manaiky fa raha fifidianana ara-dalàna raha fifidianana mandeha amin'ny tokony ho izy dia angambantsika miara-mahita sy miara-mijery a fa atreto aloha zany a de efa mikaikaiky amin'ny vahoaka malagasy Andriamatoa Marc Ravalomanana tamin'ity androany ity ihany koa teny amin'ny senia nanambara mazava ny amin'ny hoe izy zany tena miteny mihitsy hoe misy alatra le fifidianana zay natao teto a fa nilaza kosa izy hoe tsy emitra amin'izay fifidianana atao zany fa hiatrika an'izay resaka alabato zay ho anareo ataontsika hoe tanora eo anivon'ny antoko tim ahoana tafitany aminareo ve zay ataontsika hoe fomba fijery ny filohanareo zay mazava ho azy aloha zany a matoa président a no niteny an'izay dia atreto aloha dia mbola marina ary mitombona foana ny zavatra nylazainy a zay mitranga teto anivon'ity firenetsika ity ary tena marina ary mankasitraka tanteraka amin'ny président manoloana an'izay a satria raha vao miembotra isika manoloana ny zava-misy ankehitriny a dia vao may simba ty tanànatsika ty vao may simba ty tanjaza malala tanjazatsika aty a ka isaorana be da be président Ravalomanana ao anatin'izay ary eto aho dia mitona ny namana rehetra zay
tsepikatroka na ao amin'ny team na ao anatin'ny firaisankina andao hiara fametana antsika manoloana ny zava-misy rehefa tonga amin'ny fidy be da be atsika tsy misy zavatra azo atao eto afatry ny marina ihany manentana antsika rehetra aten'izao zany ary mety mbola fanontaniana apetraka anao fa to dia alefako sahady misy raha ny fanambarana zay raha ny zavatra nisy androany teny MCNI dia nanaiky président Ravalomanana makasika ny fanaovana ordonnance zany eny anivo ny fitsarana ho an'ireo zay tsy tafiditra ao anatin'ny lisam-pifidianana iny dia mazava ho azy ny anekeny anazy satria ny lalàna 42 2018 008 zay mifeny fifidianana dia manaiky tanteraka izy ao anatin'izay fa kosa eto zany ny fampiasana ny ordonnance tokony misy fehim-potoana araky ny tenen'ny président ary mitombina le izy hoe omena ny fehim-potoana anaovana an'iny mba ahafahan'ny vahoaka malagasy rehetra mba tsy ho verozo satria ny fangalaram-bato matetika dia asorona ao anaty lisam-pifidianana ny olona tokony mifidy ary mbola verina ihany ohatrany anay zao anatina tokantrano anankiray zay kolo quartier kely anankiray mpiavana daholo zay fa ao anatin'io nisy mifidy tamin'ny fifidianana farany fa no tonga ny fifidianana teo tsy ao anaty lisam-pifidianana izy fa maninona betsaka ary betsaka nohatr'izany misy ary ny anay misy tontonay anankiroa zay zao fa maty fa mbola nazo nazo kara-pifidianana izy de nefa mibetraka le olona verezon-droa tsy afaka mifidy ka eto manentana na ho an'ny tanora na ho an'ny mpisehatra rehetra ao amin'nivon'ny atokotiky Madagasikara na ny vovonana firaisankina rehefa tonga ny fotoana ka anatanteraka zay ny CNI de manentana antsika rehetrarehetra tsy iandry fa toa de manatona ny fokotany makan'le taratasy de manao an'izany ordonnance zany eny anivo ny fitsarana ary eto koa de fa mametraka sady koa an'ny mpitondra fanjakana aleo tsy misy ahilikilika ny fangalana n'izany ordonnance zany fa matetika manko eny anivo ny fokotany eny ny zavatra hita de hoe rehefa misy ny zavatra zay omena baiko reny sefim-pokotany reny de ny namanamana ihany no atsony fa tsy ny olona rehetrarehetra de zany de fa tsy mety dikan'izay zany rehefa navoaka ny ordonnance noho ny zavatra misy ankehitriny dia tokony ho an'ny rehetrarehetra zany de mahazo an'le ordonnance avokoa fa tsy ahilikilika ny tsy mitovy hevitra amin'ny fitondrana tsy azo lalova-potsiny moa zay tontolo politika zay amin'ny hoe filohan'ny tanora timanao dia zay nametrahana zay fanontaniana zay fa ny resaka sosialy amin'izao fotoana zao Andriamato Razanadrakoto Heriniaina Silofo dia isan'ny mampikaikaika ihany koa aloha ny ngamba no resantsika voalohany aloha ny resaka jiro sy ny rano ny amin'izao fotoana zao moa zany tena hoe mikakaika nisa tokantrano amin'io hoe fatapahan-jiro fatapahan-drano io ary ny tena zava-doza de hoe efa mihoatra be an'le orana fanarahana tamin'ilay fampilazana tamin'le jirama zany le zava-misy hoe tapaka adiny telo na adiny roa na adiny efatra ny aty amin'ny toerana anankiray nefa mihoatra an'izay ny zava-misy taky zay ihany koa ny rano ny ianao aloha amin'ny hoe filohan'ny Union des écoles privées de Madagascar anao ny rano eny anivondreny sekoly reny fahalalako azy de tena hoe tsy mahazo autorisation d'ouverture akory raha ny sekoly anankiray raha tsy misy ny rano amin'izao fotoana zao nefa zany de miaritra n'le fatapahan-drano ny sekoly ohatrohatry ny ahoana tompoko ny fiainana eny anivondreny sekoly tsy miankina ireny aloha amin'izao fotoana zao amin'ny resaka hoe tapaka ny rano aleo zany aloha zay mihitsy rahantsika voalohany eny anivon'ny sekoly aveo tsika hiditra eny amin'ny fiarahamonina satria fampitoy zay zavatra anankiroa zay raha ny olana zay sedraina eny anivon'ny sekoly manoloana ny rano tapaka amintsika amin'ny teny zao zany na sy ny jiro ao anatin'izay de fijaliana ho anay ty fotsiny zany atao ohatra anankiray ny ao amin'ny sekoly anankiray de mampiasa rano foana miainga zany ho any am-panabe rehefa mampianatra amin'ny mpampianatra de misy éponge sy rano fa amafana tableau tapaka nefa ny rano tsisy raha fafana amin'izao le izy maina miteraka aretina mivovona lakire mamovoka be raha ohatra koa le izy nefany tsisy rano inona no atao sa apetraka eo dikitena ve
zay zany aloha zany ao amin'ny lafiny eny amin'ny mpanabe. Faharoa ho an'ny ankizy tena miteny atsika zany fa ny any an-trano efa tapaka ny rano, tsisy rano eny aminazy, fa mandeha mianatra izy sady tsy misasa tongotra, tsy misasa tarehy, tsy misasa tanana, metehatra izy fa any ampianarana mety misy rano, tonga any ampianarana indray nefa izy tsy mbola misy koa zay. Zany hoe olana ngeda be izay fatapahany rano zay. Ary tsika miteny zao lalako ndeha wakaty am'ireny borne fontaine reny na privé na mifandrareny borne fontaine fanjakana hitatsika amin'ny commune reny fa filaharan'ireo bidon jaune reo de tena manahirana. Za zao tena miteny anareo, misy olo akaikinay zao 2 jours izy no nandahatra bidon androany izy vao rano 2 bidon no tonga ao an-tranony. Zany hoe tena mijaly. Raha ohatra zany kere no resahatsika any amin'ny faritra atrimo any ambanivohitra de efa lombolombon'izay misy ato Antananarivo. Efa mitovitovy an'izay lombolombon'izay ny hitatsika eto, satria raha any amin'ny any Tuléar ny kere tsisy rano mandavaka rava-drano na ranom-potaka ny sotroina, fa ny atsika androany maka rano afaka 2 jours. Ary ity ngamba ny hoan'ny mpitondra fanjakana so amin'ny tompona andraikitra rehetra isan-kambaratonga mahakasika an'izay jiso rano zay tokony hijery vahaolana fa tsy manao ronono matafy sa ina le fiteny malagasy fampanantenana fotsiny hoe misy an'izao misy an'izao misy an'izao nefa ny aiza le vahaolana. Mijerytsika ny jiro ao anatin'izay tena mampalahelo. Anatin'ny ray volana zay mpianatra ny anatra mampalahelo. Ny devoir tsy maintsy atao, lesona tsy maintsy ianarana, satria na ny ray aman-dreny na mpanabe dia miteny tokony hianatra lesona, tokony atao ny devoir, fa amin'ny fotoana ahoana zany ny anaovana an'izay. Tonga ny hariva avy mody izy mianatra, tonga ao an-trano tapaka ny jiro. Foizy maraina hianatra lesona, tapaka ny jiro. Iaiza zany le fotoana anaovana an'izay? Zany hoe mila mitady vahaolana faran'izay aingana fa tsy ampandrina disa foana ny vahoaka malagasy indrindra eto Antananarivo mahakasika ny jiso rano reo fa tena mitondra olana goavana eto amin'ny firenetsika izany. Eo teny amintsika zao ohatra hoe ho anay manokana misehatra amin'ny fanabeazana, ny saram-pianarana tsy maintsy alohan'ny ray aman-dreny. Raha ny eny amin'ny toerana zay misy anay manokana zao de ateo hoe any amin'ny faritra Iva, Karama miasa tena, na izy mpanasa lamba, na izy mpanao asa tanana, tarika sarety sy ny tariny varobarotra eny. Fa zao raha ohatra ny ho an'ny mpanasa lamba zany tsisy rano, aiza ny karamainy anaovana an'izay, andoavana ny saram-pianarana, hividanana sakafo. Ho an'ny mpiasa tena, ohatra izy mpanjaitra na mpanao sodira na ataoko hoe mivarotra clarinette na mpivarotra glasy na mampiasa koa herinaratra na mpanao sezi na inona, aiza le courant ampiasaina an'izany? Zany hoe tena olana goavana eto anivon'ny firenena izany jiso rano zany. Ary rariny loatra raha hitatsika tamin'ity herinandro ity hoe mandoro pneu hono ny ery, mitokona hono ny ery, manangasanga eo ny fitokonany eny amin'ny université noho ny rano sy ny jiro. Lojika be le zava-misy ary tokony tsy hametsiny an'ireny olona ireny sika, satria tena aina ny rano ary zany jiro zany de tena raha vao tsisy ny jiro de tanàna maty zay any ambanivohitra zay, tanàna maty. Ny any ambanivohitra rehefa mampiasa teknôlôjia, fa raha tia tanàn-dehibe moa nampiasa an'ireny teknôlôjia ireny zany hitako hoe mbola sarotsarotra raha tia tanàn-dehibe. Fa zay zany io zany aloha ny herinaratra, zay no zavatra misy eto tokony dadavana vahaolana faran'izay aingana, fa tsy hoe rehefa tapaka ny jiro de maindray le tao andekaleka na ndray tsy ampindray le rano mitady vahaolana faran'izay aingana. Fa io le zavatra misy dadavy le olana, aza alefa le téléphérique, de aza alefa le terrain manara-penitra, de aza atao ajanony reny, fa le tena ain'ny olona aloha reno ataovy priorité. Resaka fahasalamana koa metraika be io resaka fatapahana jiro sy rano io na ohatra raha hoe tapaka ny jiro raha misy marary tampoka amin'ny alina dia ivoaka ny anaty elakelan-trano tsy misy jiro mirehitra eny amin'ny arabe na ny anankiray ary maizina tanteraka hatrany amin'ny hôpitaly koa indray mbola mety tratra an'izay fatapahan-jiro izay dokotera mihitsy ara no nolazana izany
ny ina moa ny resaka rano ny ankizy tokony manasa tanana lohany mihinana goûter samihafa ahoana indray ny fepetra amin'izany rehetrarehetra re moa zany tena marina nisy foana moa zany ho anay manokana zany a ary eto mampanabe eo koa ny hoe eo anivon'ny politika fa raha ny zavatra misy a tamin'ireny valanaretina corona reny de rehefa nizara le bidon jaune misy robinet président Ravalomanana de nanaovany zareo teny manahirana kanefa lizy tena ny ilaina avy eo ary amintsika miteny zao ilaina li satria iny bidon iny zany zao le bidon jaune nasiana robinet iny iny zany zao mba fampiasa ao ampianarana am'izao ary betsaka zany na atreny amin'ny fianarana ihany fa amina toerana rehetrarehetra zany de lasa ary reny ary misy fitadavan'ny olona vola mihitsy ankehitriny manao le bidon jaune misy robinet reny anasana tanana sy any ho anay manokana zany de reny mifepetra natao aloha zany mba ielana ny loto satria araka ny teneninao teo hoe ny fahasalamana koa voalohan-karena mila mitandronytsika fanampiny kely fotsiny makasika an'le nazavainao tao hoe amin'ny alina maizina ny jiro maizina ny tanàna satria tapaka ny jiro tia tena teneniko rehefa niantso fampiantrotsika ny fandaran'androany de ozy hoe aloha za hijanona aloha ny antony de tsotra be ny tenenako anao hoe voavy nisy vonantranga alina maintranonay zay teto teneniko tsara hoe vo fotoana foy vo tapabolana angambany zay 150 mètres miala an-tranonay nisy tanàna ray may kila potika tanteraka tonga indray ny alina may tranonay ary rehefa may tranonay ny jiro tapaka olana be zany aloha zany tamin'ny famonoana an'le afo le jiro fa ny tena olana goavana rehefa miverina natory izahay fa kin'ny olona atao daholo mibirao ny sekoly anakiroa vavahady ampitihany ny birao anakiroa ny vakiny lasa tao ny boky roa carton miaraka amin'ny fay mobile efa 500 pièces ny bafle fanaovana sonore efa mampiakatraina lasa ny daholo zany hoe misy zavatra be da be zany hoentin'ny fatapahandriro sy rano indrindra amin'ny tsy fandripahalemana tena mitera-doza ary tena manahirana io zany zany vokadratrony daholo dikan'izay misy zavatra mifampiankina be da be makasika an'ireo tokony dadavana vahaolana faran'izay aingana efa misy moa ny vahaolana hiazaka zany fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao voaresaka tao anatin'ny filakevitry ny minisitra ny amokarana ina moa zany herinaratra amin'ny alalan'ny rano maromaro moa no anakiroa moa zany tena voalaza tao misy lay volo be misy any ko lay anankiray tsy tadidiko tsara le anaran'izy teo fa rendrano no atao vadika zany eo zany le fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao de ohatrany hoe karazany mampandripandry ny sainy vahoaka nio efa nitalohan'ny filakevitry minisitra tamin'ny laka misy lasa iny resaka hoe lavadrano indray no natao ahafahana ahoana ny fahitanao ny fomba fiasan'ny fitondram-panjakana manoloana ny famahana ny olona-bahoaka ny tena olana ingeny ny eto Madagasikara dia izay foana tia misy zavatra mitranga de eo vao miazakazaka raha ny tena izy ho an'ny tena mpitantana de efa tokony voapetrapetraka daholo ny zavatra rehetra fa tsy hoe tapaka ny rano tia misy vahaolana mainkamaiky tapaka ny jiro tia misy vahaolana mainkamaiky zany hoe atreto aloha ny programa nasa-panjakana de tsy mipetraka ary hitatsika zany ngamba tamin'ny tam'izany vahiny tamin'ny farany taminao de ny teny an'izay mihitsy hoe tsy hitako mazava ny tena programa nasa-panjakana tao anatin'ny fampielezan-kevitra hoe inona marina ny tena lahara-pahamehany tamin'izany ary eto zao manamafy an'izay hoe misy foana ny zavatra tandrametaka eto Madagasikara mahakasika ny fanjaisana andraikitra tsika zao raha mijery ny eto amin'ny anivon'ny commune Tananarivo manokana tsika anisan'ny mpitantana zany tanàna zany tamin'ny fotoanany fa rehefa tonga kaiky ny fifidianana amboarina daholo ny lalana rehetra amboamboarina zay tokony azo amboarina hovaina zay tokony azo hovaina fa reny ve tsy izay misy ve le asan'le commune ary eto mbola samby joro vavolombelona zay tamin'izany tsy nisy ny famatrim-bola zay nomen'ny fanjakana no ny hevitra tsy mitovy tamin'izany ny fitantanana ny tanàna ny Tananarivo nisy fa izahay izay madame Lalora Valomanana
no be ny tanàna tamin'izany tsy misy ny fahamatsiam-bola na vita zay nanao lalakely na vita zay na vita ny lalana rehetrarehetra zay misy lavadavaka teto Antananarivo ny jiro vita nasiana ampola daholo betsaka ny zavatra vita teto nandritran'izay fa amintsika miteny zao a de zay le izy hoe tonga ny fotoanany a de atao aingana aloha ty satria akaiky ny fifidianana de mikoropaka daholo am'izay misy an'izao a ty misy vahaolana ary matetika le izy sarindray mipika ohatsy izy le amin'ny radio Madagasikara indray mandeha mitsehalatra fotsiny tsy tantoyany nefany a raha mijeritsika de asa zay tokony ataon'ny fanjakana zay sipitantana rehetra de tokony ataony amin'ny fotoanany mijery atsika ny resaka io produira io eto Antananarivo le fanamboarana ny lakandrano io tamin'ny fitondran'ny madame Laura Valomanana io projet produira io ary zao tsika miteny zao tamin'izany zay dia na nisy io projet io na tsisy io projet io a de io canal ndray tany io canal rehetrarehetra zay ivarinany rano io tsy maintsy curena foana io mba ahafahan'ny olona tsy mampiena ny tsabony eto Antananarivo zao le izy a raha tsisy ny produira io zany aloha zany a de niaka teo io fa hatramin'ny fitondrana ny maire teo de raha nahitotsika fa tsy misy mihitsy zany nanao curage na canal zany a fa iarahantsika malala tamin'ny Laura Valomanana tamin'izy maire fa ny fitaovana betsaka noentina izy mivady teto Antananarivo ahafahana nanadio reny canal reny ny fanadiovana n'io lalana io anay manokana mpitantana atao anatin'izany vao tonga ny maraina alohan'ny asa ianao alohan'ny hianatra tsy maintsy madio satria izay ny tokony ho izy misy zay zany le zay ho an'ny mpanao politika ary mitodika amin'ny mpanao politika rehetra hoe ataovy tsara ny programme nasanao a fa aza mandainga zay manko ny olana eto Madagasikara ho an'ny mpanao politika ny lainga no be da be de mampandradraisa ny vahoaka fotsiny a de avy eo fidina amina t-shirt sy fidina amina vola de anyka rehefa tonga ny fotoanany de mijaly zao zavatra misy atsika zao ary manomboka zao de mahaiza mifidy a ary mandraisandraikitra manoloana ny fifidianana raha mijeritsika manko resa sady ao anatin'ny fampitohy daholo manko zany resaka be da be zany a matetika atsika malagasy indrindra noho ny zava-nisy teto amin'ny firenena de leo tao anatin'ny sehatra politika de rehefa leo tsika de tonga ny fifidianana de tsy miraharatsika fa adabokitsika amin'ny fotsiny zany hoe na mifidy na tsy mifidy misy lamy foana eo e fa iny le anao tsy ny tonga mifidy iny a manova zavatra be da be iny tena manova zavatra be da be iny satria rehefa avy eo anao manenina hoe raha mifidy a ka zao nefany mety zao ny zavatra nitranga ka eto a zany manentana akaiky ny fifidianana ny olana mitranga eto Madagasikara dia olana resaka fitantanana ny olana misy eto Madagasikara zay mahatonga ny vahoaka sahirana mahatonga ny malagasy a hitatsika amin'izao fotoana zao a fa mikaikaika ny fahasiaranana fiakaran'ny vidim-piainana dikan'izay a rehefa tonga ny fifidianana dia misafidiana tsara fa sao de anenenana resaka fanabeazana atsika teo a tiako apetraka ihany le fanontaniana aloha uno andre mato filohan'ny l'Union des écoles privées de Madagascar hoe efa mba milamina ve ny mpianatra fa mianatra tsara very zareo aloha amin'izao a satria tsy haiko vino moa zany niditra 9 septembre niditra de ray volana eo zany zao nefa nianatra mpianatra de raha ho an'ny sekoly privé mba tena te-antany mihitsy hoe mba fa mba mianatra tsara ve laka izy efa mba tena mba complet ve zany zao fitaovandreo mpianatra reny a eny anivon'ny sekoly tsy rehetrarehetra fa mba manao table kely daholo ve reny mantsy eny amin'ny sekoly tsy miankina ohatra ny PN daholo reny a nefa le sosialy mbahoaka tsy tafavoaka amin'izao fotoana zao fa nresahantsika teo ohatrohatra ny ahoana marina zao ny situation any amin'ny sekoly tsy miankina raha ny sekoly tsy miankina ary ny akamaroana ngambany de mety mitovy amin'ny zavatra ho lazaiko androany raha 9 septembre ny fidirana de fotoana fohy ngambany angamba tsy haiko tamin'ny tapatapaka ny volana septembre tany tena nanao antsoavy mihitsy hoe tena dadavaolana ny resaka fanabeazana eto Madagasikara fa mampalahelo inona le mampalahelo ao anatin'le izy a ny sekoly tsy miankina tsy manana vola afana manodina ny sekoly reny fa ny écolage ny frais généraux reny a no entina ampidiram-bola fa ny zava-misy nefany a de tena ny zaza malagasy te hianatra ny ray aman-dreny sahirana lasa miena indray a
lay fidirana an-tsekoly mety manana sifrafa ny eny anivon'ny sekoly mpanjakana satria mety hoe mitombony anazy fa nefa jerena nefany ary mbola verina foana hoe ny sekoly tsy miankana ny be indrindra eto Madagasikara ary mbola veriko foana ny sifra hoe 70% lycée eto Madagasikara privé ny 60% ny collège eto Madagasikara de privé ny 50 mahery amin'ny école eto Madagasikara de ny privé zany hoe manandanja be mihitsy zany école privé zany eto Madagasikara raha mifanotaninao de tsotra be misy ny efa tafiditra misy ny mbola tsy tafiditra ny tafiditra ary amintsika miteny zao efa mois d'octobre zao tsika de ny fampirarahana amin'ny tompona andraikitra eny anivon'ny sekoly no afahany mianatra na atrasaka frais généraux fotsiny voalohany na voaloha frais généraux fa ny écolage tsy voaloha na mbola tsy misy voaloha mihitsy reo fa ampidirina mianatra ilay ankizy satria araky ny teneniko teo hoe ny fanabeazana tompoko de tokony ho an'ny olona rehetra ny sitraka an'izay de zay mahatonga an'izay eo indray koa ny reny fitaovana ireny raha apetraka anao hoe reto ny liste ny fourniture raha misy cahier folo ilaina amina klasy anankiray fa ny ansasany anankidimy ny cahier ao ny ansasany anankitelo ny cahier ao zany hoe mbola betraka ny tsy tonombana manoloana an'izay fitaovana zay fotsiny raha resantsika teny ianao ny resaka tablet tenue ireny raha hitatsika de mbola raha ny anay manokana zao de hoe ty volana octobre ity de mbola azo le ferina aloha hoe aleo aloha zay misy ao aminazy satria za mifampidirana mpianatra zany ho atsika malagasy de tena faran'izay hoe période tena sahirana ny ray aman-dreny raha misy activité kely na any am-piangonana na any amin'ny fiarahamonina rehefa octobre de raha hivatra be anao de ozy izy le olona tena okitry aloha fa mbola mampiditra mpianatra zao zany hoe tena mafy ho an'ny ray aman-dreny mifampidirana mpianatra zay zany amin'ny akapobeany hoe raha jerena ray volana teo arina somary mbola betraka ny olana zay mbola vahana eny anivon'ny sekoly manoloana ny volaloha sy ny fitaovana ampiasaina any an-dakilasy fanaizana tsy zany manahoana ny ataontsika hoe fanomezana fanabeazana ampy sy sahaza ary tsara kalitao ny ankizy ina ihany koa zany ny fikafika ho ataon'ny mpampianatra sy nareo mba ampifandrindrana zay hoe olan'ny ankizy sy lay olan'ny ankizy amin'ny tsy fananana cahier ohatra sy nylay fampianarana atao hoe misy zany raisina toetra hoe manana cahier anankitelo izy mety efa mipetrapetraka tsara ve lafa pédagogie mba tsy sina ohatra hoe fanavakavahana mpianatra na ohatran'izany fa mba hitovy daholo ny fampianarana omena an'ilay ankizy ya ny mpanabe moa zany de ray aman-dreny raha ho an'ny kristiana de ny safidy ny asan'i jesosy ny atao hoe mpanabe satria mpampianatra dikan'izay ho anay aloha zany tsy hoe tsy ampiny cahier anao de ahilika anao ianao lesabotsy tsisy boky de ari anao fa voalohany aloha zany tsy maintsy misy mifandaminana ao anatin'izay hoe cahier dimy ny ananany ary lamino zany aloha hoe inona zany ny tokony atao ao anatin'izay faharoa mahakasika an'izay hoe fandaminana eny anivon'ny sekoly zay ihany hoe misy zavatra zany zay afaka leferina mba ahafahana mandrindra n'izay ianarany ankizy zay mba tsy siny olana resaka hoe ny kalitao mpampianarana ho an'ny école rehetra nefa indrindra fa ho anay privé na tsy omena formation ary zay moa zany mbola takina ifoana hoe rehefa mame formation de omeo ho an'ny rehetra fa nareo zany tsy mahazo matetika ny formation ho an'ny tsy miankina de ny sekoly na fikambanana ohatranay no mikaroka vaolana anaovana an'io tatoato aloha zany ho an'ny sisiko raha tantanarivo aloha zany de isorana manokana fa atreto aloha misy foana ny fiara-miasa zany mba ahafahana mampita an'izay formation zay ahafahana mampivoatra ny fanabeazana sy manatsara ny kalitao ny fampianarana eto Madagasikara raha ny kalitao zany aloha dia mandrovony vato ny ray aman-dreny matoko hoe ianao mampiditra zanako ao amina sekoly anankiray de fantatrao zany mahakasika an'io fa tsy hoe apiditra ny zanako ao tsisy fantako mahakasika an'le sekoly fa matoa mampiditra ny zanako ao de mametoko zany ianao ray aman-dreny fa tena ampy sahazanao ny fanabeazana ao anatin'io sekoly io na misy ary ny olana zay sedraina eo anivon'izay sekoly zay tantanina zay isan'ny efa nresantsika
teto ihany koa moa ny karazany ohatrany hoe ny tsy fihainon'ny mpitondra ny fiaonareo avy anivon'ny sekoly tsy miankana amin'ny tontolo ny fanabeazana eto Madagasikara manahoana zay am'izao fotoana zao efa mba misy ve ny fihainonanareo amin'ny sy fandraisana sosikevitra maro samihafa na taxi io moa zany marina mihitsy teninao zay hoe ho anay de manao antso foana ary matetika moa ny antso ataonay de antso anefitra foana makasika an'ireny zavatra ireny raha ny araky ny teneniko teo hoe misy ihany no eniny ny tompon'andraikitra ny antso zay ataonay raha resaka le formation teo zao araky ny teneniko anao hoe na ny ONEP na ny Cisco de fa mba miezaka rehefa manantony ianao de miorganiser formation miaraka amin'zareo fa ny tena mbola anaovanay antso zay takinay foana hatramin'izao de hoe rehefa misy ny atélé na fandaharan'asa mahakasika ny fanabeazana au niveau ny ministère de le tena pisehatra eo anivon'ny fanabeazana no tokony atsona fa matetika teknisiana eo ambony latabatra ny be da be fa le tena réalité zay misy eny amin'ny fotony tsy hain'zareo de anka manimba ny fanabeazana eto Madagasikara ary mbola averiko ihany hoe miantso izahay mba rehefa misy ny fotoana zay tokony entina anamboarana na anatsarana ireny programa mpanjakana mahakasika ny fanabeazana ireny de atsoy izay pisehatra ao anatin'ny fanabeazana eny fotony eo koa ny fanaovana le calendrier reny fa raha mijery zao tsika 5 bimestre zao roa taona zay sa telo taona nampiarana an'izay amin'ny lafiny ray le izy azotsika hoe kena ihany azo eritreretina ihany mety fa rehefa isainao le vanim-potoana tsy enarana mandritry ny 5 bimestre de be da be tokony le par trimestre raha ho ana manokana ataoko sosikevitra ny anazy zany fa mety misy mitovy hevitra anao hoe raha ho ana manokana zao de le trimestre ihany mety amina vacances de Noël, vacances de Pâques, des grandes vacances, de mba feno tsara le programme fa raha tena mampalahelo an'io nge de ho any amin'ny sekoly mpanjakany fa amin'ny privé efa mihoatra ny tokony izy ary ny volume horaire zay entina anatsarana ny fanabeazana fa ho any amin'ny sekoly mpanjakana le izy anahirana satria rehefa tonga ny cyclone tsy mianatra firy volana ny anatiny any fa ametrahana trabona rehefa tonga ny misy formation sy ny tariny lasa any tsisy be da be zany le fotoana very reny zay ny teneniko hoe rehefa tonga ny fotoana ny dia mba atsoy tena atsoy moa zany fa tsy hoe mba atsoy reo tena pisehatra eny anivon'ny sekoly mba ahafana mijery ny vahaolana miaraka ary tsy adala akory ny tolo ny teny hoe ny hevitry maro matakadavitra de miantso zay hoe rehefa tonga amin'ny fotoana de ndao ifametana ny mahakasika an'izay programa mpanjakana mahakasika amin'ny fanabeazana eto Madagasikara izay taky ny vahiny rehetra eto amin'ny fandarana zoiteny moa dia manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena de apetraky foana ny fanontaniana hoe ho anao manokana zao Andriamatoa Razanadrakoto Herniaina Silofo inona ny vahaolana hitanao fa mahomba mba hivoahan'ny firenetsika amin'izao olana atrehantsika maro samihafa zao ho ana manokana moa zany hoe ny vahaolana voalohany aloha efa tsika no safidy an'io tsy hoe isika moa zany fa matoa zany mipetraka io de zay le safidy mipetraka teo de fa io zany alohany ao tsy anao adamaseva tsony tsika ifanilika hoe zany nanao an'io narakoto nanao an'io fa efa io alohany ao fa zao ny vahaolana de ny anahy tsotra be matoa miteny ny olona anankiray matoa miantsoantso ny olona ray de misy dikany ao ny zavatra pitako de hoe ry manam-pahefana ry mpitondra fanjakana isan'ny ambaratonga ry mpitondra isaky ny ambaratongany aza hodidina tsy eno reno antsoantso reny fa misoran'Andriamanitra ianareo misy olona miantso misy olona miteny mba ahafahanareo manitsy ny dianareo fa raha ny zavatra ny tenen'ny mpanohatra raha ny zavatra tenen'ny vahoaka amin'ny akapobeany nonenono miaina an'le miaina an'le zava-misy nonenono sy nakatoavina
za miteny anareo a mandroso ty Madagasikara tsika ty betsaka ange firenena zay atao hoe sahirana mahantra fa aino mpitondra no mpitantana an'le firenena de tsy hita soritra eo anivon'ny vahoaka zay fa raha mijerytsika ny eto Madagasikara fa telo mifarany raha tsy diso a fa tena miantso vonjo ny vahoaka miteny hoe tsy mety miteny zao ohatra tsika tsy mety téléphérique io nandanina firy milliard de dollars nanaovana an'io fa manina rano social-bahoaka tsy nienony tsy nien zany maninona zao raha nanamboarana an'io jiro sy rano io zany tsisy miaino de manao mafy sofina de ny anany vahaolana raha tiana ivoatra ty Madagasikara ty a de noho ihany le olona tena hiaran'le izy ny eny ambony latabatra eny ange raha mijerytsika ny tompona andraikitra eny ny akamaroany milliardaire sy tsy sahirana zay ngamba ny anazaiko anazy de tsy hita n'le zavatra tena manahirana ety fotony ary efa tonga ary io efa irahantsika malaly tonga ny propagande de makeny izy manatitra vary de vita dikan'izay tena lasa zay tokoa le izy zay zava-misy ka dikan'izay a raha tiatsika hiala am'izao fahasaranana zao a ho an'izay mpitondra sy ho an'izay hitondra de eno le feon'ny vahoaka fa ho an'ny kristianina de hoe ny feon'ny vahoaka de feon'Andriamanitra misy dikan'izay eny ary sy efa madivy farina fotoanatsika fa omena minitra roa ianao a hitondrana afatra ya voalohany aloha de alohan'ny amenana afatra aloha dia fisaorana be dabe ho atsika rehetra zay niaino sy nijery ty fandarana ty ary mahafinaritra le izy hoe zo iteny a tena zao tokoa ny tena izy a ahafahana mampita sy mizara ho an'ny rehetra ny zava-misy marina eto Madagasikara ny afatra de tsotra ihany voalohany a ho avy ny fifidianana de miazakazaha ho an'ny rehetra ho tafiditra ao anatin'ny manandro ianao a hifidy safidy zay hitondranao a eny anivony reny a commune zay misy anao reny fa tena manana anjara briky ngeda be anao fampandrosoana amin'ny firenena rehefa tafiditra ao anatin'ny fifidianana faharoa dia mitona ihany koa indrindra ho an'ny tanora tena ho tompona andraikitra eto anivon'ity firenentsika ty fa tena mijaly ary eritrereto tsara zany any amin'ny zanakitsika na any amin'ny taranakitsika ny arina any mety manahoana ny zavatra misy ny fahatelo ho an'ny mpitondra fanjakana de tsotra ary fa mazava ngamba ny resaka teto nanomboka voananomboka ty fandarana ity de ny hoe menoa ireo olona mitaraina mangala lesona amin'ny zavatra misy fa ny fanginanareo sy ny olana zay mitranga eto anivon'ny firenentsika dia ianareo no tsaraina rehefa kelikely hoe nanahoana ny zavatra nataonao teto mba ahafahana misy fiteny zay hoe manaova ny tsara hotrarona fa rehefa zavatra tsy mandeha an'izay lona ny zavatra ataonao de mazava ho azy fa namafy be taky ninona ary isika rehefa tonga ny fotoana ny vahoaka io de manahirana eny ary sy ankasitrahana be dehibe anao Andriamatoa Razanadrakoto ny aina Solofo filohan'ny Jointy Manalamanga sady filohan'ny Union des écoles privées de Madagascar nanaiko vahin'ny fandarana zoiteny tamin'ity alina ity mankahery anao ihany koa tamin'ny voina izay nitranga zany tamin'le resaka hoe mainy trano mankahery ihany koa tamin'ny trano vaky ihany koa izay tena hoe ndray alina zany de nisehony zany rehetra zany ianao de mankahery anao izahay ary misaotra betsaka satria ianao tena nyteny mihitsy hoe aloha tongava ty de aloha resahantsika zany fa zany zava-misy eto Madagasikara tsy mifidy io fa naiza naiza dia lasa mafy be zay resaka insécurité zay eto Antananarivo ary manerana ny anosy mihitsy moa zany anaovana antsoavy foana zany ho an'ny tompony andraikitra maro samihafa eny ary izay ko tompo klasy tompo vavy aloha no namarina ny fandarina zoiteny tamin'ity alina ity ho an'ny rapitso de tsy misy ny fandarina zoiteny fa andray ny tahina Razafonjoelina miaraka amin'ny mpanao gazety namana avy any amin'ny Cool TV isika rapitso zany dia isy ny fandara manokana arahana amin'ny tahina Razafonjoelina no arahantsika mivantana ihany koa eto amin'ny fahitalavitra Juminina manomboka amin'ny 6 izay fotoana ifanomezantsika izay isan'ny
ny zay ny tsy afahana manao le fandanazoiteny satria isan'ny mpanao gazety ametraka fanontaniana amin'ny tahina Razafinjoelina ny tenako. Mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.